Ny filazantsara araka ny lioka toko faharory avana manomboka amin'ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo ny vakina teo fa raha ny tokony ho izy dia mefara amin'ny andinin'ny faharoapolo satria miresaka ny amin'ny famanginy ireo mpiandry ondry any Jesosy ateraka no ambara eto. Indray andro izay dia nisy resaka tahaka izao. Fangamo rehefa Paska dia tsy nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Tsy izany ve ny tokony toriana? Dia nytoy ihany hoe rehefa Pentekosta koa dia nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ho an'ny olona rehetra. Ary indrindra rehefa andro ny ekarana dia tsy tokony hoe ilay niekaran'i Jesosy tany an-danitra ve no resahana. Dia rehefa Noely izany dia inona lizy? Ataovy mafy e! Izay mihitsy nahaterahan'i Jesosy tena marina izany a. Dia raha mihodinkodina eo amin'izany foana ary izany tsika dia tsy misy zava-baovao ilay izy. Fa izao ny filazantsara araka ny lioka ary etse-kilany Matio ireo no tena miresaka amin'ny etsipriany amin'ny nahaterahan'i Jesosy. Fa araka ny hita amin'ity anio ity dia lioka izany ilay izy. Sasany izao tsy mahazo miteny an'izany Heroda mpanjaka izany, tsy mahazo miteny an'izany hoe nanjingana ny miaramila izany, fa lioka tsy miteny an'izany. Matio no miteny an'izany. Fa dia izay ambaran'ny lioka aloha no raisintsika re amin'ity anio ity. Mialohan'ny iresahana hoe inona ny afatra, satria dia atao afatry ny Noely 520 misy afatra telo izy, dia tsara ny manome an'izao fanazavana izao ary. Inona moa no tena nandana an'ry Josefa sy Maria tany Jodia ka nahateraka any Jesosy tao a Betlehema? Inona ny antony nandana ny tany? Nisy inona? Nisy fansambahoaka, recensement tamin'izany. Ka i Jesosy dia tany Nazareta, tany isan'andro Maria sy Josefa any avaratra izany. Ary izay le antony niantsoina hoe Jesosy avy any Nazareta. Tany izy ny lehibe, mandra-panomboa amin'ny ministerany teo amin'ny 30 taona teo izy, dia tany Nazareta, tany avaratra, tany Galilea tany izy. Fa no ity fansambahoaka recensement ity dia tsy maintsy mandeha any amin'ny firenena, any amin'ny tany razana ny aviany. Ka i Josefa dia taranaky Joda, dikan'izay tsy maintsy aty a Jodia, any zany zareo. Ary Joda dia razamben'iza koa, razamben'i Davida, voalaza tamin'ny Isaia 1:1, dia misy koa ny 10 fa hoe isy lofo mitsimoka aisa ao amin'ny fototr'iza. Jese dia inona? Dadan'iza? Dadan'i Davida izany. Ka tsy maintsy nandeha tany ry Josefa sy Maria izany, ary dia teraka tao Betlehema ary ty Betlehema ny Jodia hoy isika, teraka tao i Jesosy mba hatanteraka ilay voalazan'ny soratra masina izany hoe avy amin'ny taranaky Joda, avy amin'ny taranaky Davida. Hitantsika ao amin'ny Isaia 1:1 vakintsika teo, mba hatanteraka fa avy amin'io no vao amin'ny mpamonjy dia teraka tao Betlehema ny Jodia i Jesosy. Zay izany no voalohany, tsara ho fantatsika izay. Eto ary dia andaotsika hiditra amin'ny hoe afatry ny Noely amin'izao taona 520 izao. Misy afatra telo izy. Voalohany, Jesosy Kristy mofinaina. Izay ny voalohany izany. Inona daholo no finosina izany? Raha voateraka ny olona dia inona ny tadiaviny voalohany? Voateraka ilay zaza, ary tonga dia ny zaza zany inona ny ataony? Mitomany dia avy eo maninona? Minono amin'ny reniny. Izay efa niteraka dia malala izany.
fa zay tsy niteraka tsy malala zany. Ary tonga de hain'ny zaza mahagaga zay zany izy tena za tena ganisan'ny gaga misy telo zanako sa mitako daholo zany gaga aho fa hoana ary zany lalàna ny natiora zany fa de ny ampidirina ho ambava zay no fantatry ny olona voalohany ary io ampidirina ho ambava io no mampadaladala azy amin'izao fiainana izao. Misy ny te hinambe mihitsy ary hinambe tsy mety voky mahay moresatra ary de misy ny efa rany reny de hitatsika zany ary de zany nefa ny hitatsika tsy kisendrasendra. Inona daholo pastera ny dikan'izany a? Betlehema ry avako. Inona ny dikan'le teny hoe Betlehema, tanàna hoe Betlehema? Tranon'ny mofo. Zay zany ny dikany. Tranon'ny mofo satria nahoana? Iny faritra iny de mpamokatra céréales, fanaovana mofo. Ary mofo no foto-tsakafon'ny jiosy ny vahoaka an'Andriamanitra. De lasa hoe Betlehema tranon'ny mofo ary de tonga teraka tao mpamonjy tao amin'ny tanàna ny mofo zany na tranon'ny mofo ry avako. Inona ny hevim-panahy tsoahantsika ary ao anatin'izany de hoy izay te hoe Jesosy Kristy mofinaina. Ny mofo hoantsika amin'ny vatana de mitady an'izany impiry isan'andro tsika. Impiry farankely ny telo fa ny antidantitra ohatranay izao fa mba misy goûter kely any amin'ny 10 any de mba misy goûter kely koa any amin'ny 4 any ohatrohatr' zany. Ny sakafony nofo de natao hamelona atsika fa raha zantsika tsy mitsangana ohatr'izao. Ary sakafony nofo koa nefa de manapetra ihany fa aretany araka anambara teo de mitady foana ary hoe teo misy ny tsy mety voky ry havana. Fa izao Jesosy Kristy ilay mofinaina teraka tao Betlehema, teraka tao amin'ilay tranon'ny mofo de mahavoky ny fiainantsika eto tany ary indrindra ho amin'ny mandrakizay. Teo amin'ny tantarany ka tahaka izao hoe inona moa no namokisan'ny olona tsy hoe namokisany fa nampidiriny tao ambava ka nahalavy ny olona ary de nahateraka an'le hoe fahafatesana zay fisarahana amin'Andriamanitra. Inona le izy? Ninana ninona? Hitantsika zany po mahony le izy efa tsy hay io na tena zany marina na ahoana fa sarisary zany le izy fa le izy kosa ngamba aloha tsy zake inona moa apalibe le ngeza be reny tsy azo atao indray mbavy reny zao ary satria zay nampidirina tao ambava ihany ny veriny olona fa avoky azy alalan'ny tsara sy ny ratsy mohony tamin'izany de tokoa Andriamanitra. Ary zay ny mazava-dehibe ny afatry ny Noely Jesosy mofinaina mba amerina n'ilay fahavelomana ho atsika zay rava tao edena zany. Lay fahafatesana zany hoe fisarahana amin'Andriamanitra Jesosy Kristy zany. Ary zay no zava-dehibe Andriamanitra zany amin'izao tsarotsika Noely zao de te ame atsika ny fahavelomana mandrakizay rehefa mihinana mandray an'ilay mofinaina de Jesosy Kristy. Telo ny finosiny ahafahantsika mandray an'izany mofinaina zany voalohany de mino azy zay zany loha satria zao olana be koa ane tamin'izany fotoana zany ny hoe Jesosy de aiza izy niteraka izao ato amin'ny Matio de hoe ao an-trano zay zany rehefa niditra tao an-trano reo maky de nahita ozy. Fa neny Luka kosa indray de tenenina teo am'ireo lay finanam-bilona izany. Inona ny dikan'izany? Lay takiny ny tombo amintsika de zao koa zany finoana hoy ateo de mifanekena mihitsy fa ity Jesosy ity ny Mesia ka nataka an'izany aza ny trano na ny toerana naterahany de tena zanak'Andriamanitra velona ary zay le anarany Jesosy Andriamanitra ny mpamonjy. Ny jiosy de tsy nanaiky zany satria ny Mesia voaositra farany zay tadidiny lehibe
dia Solomona teo amin'ny lapan'ny voninahiny ry havana. Teo neverina koa satria Isaia vakiana tamintsika teo 1:10 taonjato valo talohan'i Jesosy zany niandry daholo ny olona hoe amin'izany fotoan'izany tokoa any ka mbola amin'ny lapa mamirapiratra ny aterahan'izany mpamonjy zany fa saingy tsy zany le izy. Ka faharoa zany dia finoana voalohany fanekena fa Jesosy mihitsy no mpamonjy ry havana. Zany ny fandraisanao an'ity le mofinainy ity, avelona anao amin'ny fiainana, tsy mahavonjy tena antsika, mila mpamonjy isika dia Jesosy Kristy. Ary fahatelo dia zao, rehefa mihinana an'le mofo koa zany ianao dia manompo ny tompo indray mandra-piaviny. Ny fampontsika an'i Jesosy koa miendriky ny fihinanantsika an'izany mofo velona izany ry havana. Lay Jesosy mofinaina, manompo an'i Jesosy mandra-maty. Sao ary ao anatin'ny fanompoana azy io no misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Endrika ilay tenan'i Jesosy, lay mofinaina, lay ranonaina, lay rano mavelona ho antsika rehetra. Azadinoana zava-dehibe ry havana ny fahatongavantsika miara-miombona ao amin'ny fanasan'ny tompo. Tonga nofo sy ra lay hoanina miditra any anatin'ny vatanao mihitsy. Endriky ny fahavelomana izany, fahavelomanao iaho eto tany, ary fahavelomana mandrakizay koa ity Jesosy teraka ity no manome tokoa an'ilay mofinaina mahavelona antsika izao ary mandrakizay. Faharoa, ny afatra faharoa ry havana dia ny mahazava-dehibe ny fanetrehan'ny tompo. Azafady, ny mahazava-dehibe ny fanetrehan-tena. Zao araka nambarako tamintsika teo dia neny Matio dia ny famangin'ny magy olon-kendry avy any antsinanana, zany ny nasongadina. Fa neny Luka kosa eto dia ny famangin'ny mpiandry-ondry, zany nasongadiny ry havana. Tamin'izany fotoan'izany ny mpiandry-ondry dia olona tsotra, tsy dia misy, tsy dia na mifanena amin'izany kameraba tsy solana, tsy dia misy mpijery kory, tsy dia manahoana kory. Ary na ny asan'izy ireo aza, ny asan'ireo mpiandry-ondry ireo dia tsy hitakiana mari-pahaizana, tsy hitakiana traikefa tsy latsaky ny 3 taona, tsy hitakiana diplôma, fa afaka manao an'izany izay mahavita miaro-tory sy ny sisa rehetra. Nefa dia ireo olona izay atao hoe eo akaikikaiky ny mantra na fadiran'ovana satria izany ny mba asany tamin'izany no nanambaran'ny anjely ny fahaterahan'ny tompo. Vaovao mahafaly za zany mba mba ataoko anaty foniteny ity. Rehefa krismasy dia matetika ny anjely dia sary dia ankizy vavy, tsy zany ve? Fa atovy lehilahy iny ny anjely fa lehilahy be ohatranafa, ohatran'izy atao tsy zany le izy. Nefa aloha raha niseho tamin'ny Abrahama zany toatra ny lehilahy. Fa ina mahatonga nanteny zany, fantatra le feo le avany an-danitra ny teny tamin'ny mpiandry-ondry fa azo eritreretina koa za tsy vavaka raha tsy feon-dehilahy ve le izy sa feom-behivavy. Valio zany pastera, raha tsy zany tsy araka aminareo. Mety isy teny izany koa hoe feon-dehilahy marina ve le feon'anjely sa feom-behivavy le niteny tamin'ny mpaminany, niteny tamin'ny mpiandry-ondry. Fa misy mantsy misikotra an'izany mihitsy, tena misikotra an'izany, raha tsy zany izy tsy hivavaka. Fa zao fotsiny feo na zava-tsara ny tonga tany amin'ny mpiandry-ondry fa teraka amin'ny mpamonjy ary ndana tadiavo fa any Betlehemany ny misy azy ry havana. Zao ary roa ny endriky ny fanetretena tiany tompo ampitaina amintsika mpivavaka ao anatin'izao Noely 5:23 zao. Voalohany, Jesosy Kristy dia tsy tany mitoerana manetriketrika. Za zao tsy afaka miteny koa tsisy toerana ny tranom-bahiny satria Luka koa Matio no mitantara izany. Fa zao fotsiny tsy nandeha tany ny tompony teraka zany, tsy afaka nandray azy reny. Fa nitsotra ireo izay tsy manan-kenteherana amin'izao fiainana izao, ireo mety ho sahirana azy tany amin'izany ny tonga ny tompo, tonga tany amin'izay tsy manana akory atao hoe valeur na sanda eto amin'ity tany ity ry havana. Fanetretena lehibe zany, fanetreten'ilay Andriamanitra be voninahitra tonga ety an-tany mila ianarantsika zany ry havana. Ary faharoa, ny fanetretenan'ireo mpiandry-ondry
na de zany ary ny andraikitra za zao gaga mihitsy hoe firy ny ondry ary firy zalary eo de nandeha 4 kilometra koa mbola miaraka eny miaraka amin'ny ondry ao anaty alina maizina ereny andeha hitady an'ity Jesosy teraka sady fanetreteny zany no fitiavana koa tia hitan'ny tompo zany ry havana zao ary aoka ovonotsika zay mety mifanohitra rehetra amin'ny fanetretena de inony zany sainona tonga nanao ny sitrapon'Andriamanitra teo ny olombelona kehitriny ry havana rehefa manana zay ananana izy na volana arena na voninahitra na inona anjara toerana amin'ny fiarahamonina de zao hoe lasa feno avinavina ny fony lasa manana friariana ary mora mibolisatra amin'izany ny olona eto amin'ity fiainany ity ary ny olona loatra ireny na mitady ny tompo ary izy mety aingitraingitra ihany fa tsy rarahany akory zany mety hoe tena zao ny fonosan'ny krismasy faterahan'ny tompo mety fety be koa reny revo sy ny sisa fa matetika rehefa manany ny ampy ny olona tsisy mahory azy amin'izao fiainana izao de feny friariana ny fory havana fanetreteny ny tena ampitainy ny tomboko ho an'ny velona rehetra rehefa tonga ny krismasy tahaka an'izao hitatsika eto ry havana noho izany ary foano zay fieveran-tena ho tahaka izao aminao rehetra de asio teboteboka fieveran-tena ho maninona ho manana an'izao ho tahaka izao sy ny sisa foano reny dia isy vokany eo amin'ny fiainanao ilay mofinaina ary indrindra isy vokany eo amin'ny fiainanao fa tonga ho anao koa Jesosy mpamonjy fahatelo sady farany ry havana de zao na de vokany mofinaina aza isika ary indrindra manana amin'ny fanetretena de zao ny afatry ny Noely koa dia fifaliana ary zay ny mahatsara ndo amin'izay mba vakitsika ry havako lay lioka toko faharoa teo ny andininy hoe izy ty de ny rano tokony izy de tokony farana mihitsy amin'ny andininy faharoapolo de ndonge mba vakitsika ny andininy faharoapolo ao nareo ndao ary vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary ny mpiandry de miverina nakalaza sy ny deran'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra zay reny sy hitany arak'izay nolazaina taminy matetika tokoa ny rehefa vitany Noely eny vao tafaly atao am-piangonana aza de foatra ny verina daholo ihany indray le arak'le hira verina daholo ary ninona tebotebo zay zosoronandreraka anao zay tsay mihitsy tsay ndraindray tonga anetranao misy mandaginina tapoka raha pitsy koa mbola hiasa tsetsetsoany koa zay mbola hidonany any ahoana ary ny ataotsika fa redim-piandrodro hoe tena niverina tamin'ny fifaliana zany hoe tena manam-pifaliana ary fifaliany niona tamin'i Jesosy Kristy nahita maso an' Jesosy Kristy zany ny tena fifaliana amin'ny toetra ry havako eny raha mbola velona tokoa ny etsika tsy maintsy ilozany zavatra mahasosotra zany ndraindray mety ho avy aminao hoe ndraindray mety ho avy amin'ny hafy ndraindray mety ho nitandremana nefa tonga ihany ndraindray mety fanainina sy ny sisa fa izao afa mihitsy ry havana ny fifaliana rehefa niona tamin'i Jesosy ianao afa mihitsy ny fifaliana rehefa niona tamin'i Jesosy ianao andramo ary zany hoe niona tamin'i Jesosy ara-panahy izany ataovy mihitsy hoe teraka ho anao koa Jesosy de aza melana raha tsy mpanjaka amin'ny fonao zany hoe anao ny sitrapon'Andriamanitra sitrapon'i Jesosy eo amin'ny fiainana andavanandro misy fampiarana indraindray ny zavatra manjo atsika ry havana manoloana n'ireo fandaram-potoana samihafa eo amin'ny fiainana andavanandro de indraindray mety misy aza manapaka mihitsy hatramin'le fandraisana nyresahako teo nyfanasan'ny tompo na indraindray koa efa mety adininy sasany alady voalohany ary ve zao sa alady fahafiry koa lasa saina tamin'ilay Hebreo toko 9:1 faefatra ka hatramin'ny 9 vakina teo raha misy ny hemotra hony de maninona lizy tena tsy azo avozina tsony sanatry ny vava ve dia fahaverezana tokoa nefa rany kanefa de nafinaritra ihany ary zay no aton'ny Noely tahaka an'izao no mba manasanao koa ako
mba maka an'ilay Hébreu toko fahenintsika fa io mbola mba mahafinaritra ihany tsy hoe raha tsy nahana fanetretena ve ianao raha tsy nihinana n'lay mofinaina ve ianao de very zay no antony krismasy tahaka an'izao ary zay no antony mbola andrenesana ny toriteny de ndovakina ilay Hébreu toko fahenina andininy fahasivy hoe nefa ary malala toy izo na de miteny zany azahay de ahoana manatena zavatra tsara aminareo mbola manatena anao ry havana manatena atsika tsiray avy ny tompo raha mbola velona koa fa manana anjara fifaliana ao amin'ny tompo ianao ary fifaliana tsy voakosika izao tontolo izao raha toa ka tena niona tamin'ny tompo marina tahaka ny reto mpiandrony reto noho izany de ny andro ny elo koa zany de itoerany fifaliana ary anavozatsika fanolorantena indray ho an'i Jesosy Kristy de mirary krismasy sambatra ho anao de tompo tahiry amin'ny fahasoavana ho samitratriny amin'ny herintaona tahaka izao ndray tsika ry havako. Amen. Aujourd'hui, 25 décembre, jour de Noël. Les fêtes chrétiennes, comme la Pâque, on parle de la résurrection de Christ, le Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, l'ascension, c'est la montée du ciel de Jésus-Christ, et le jour de Noël, c'est la naissance du Sauveur Jésus-Christ. En ce jour de Noël 2025, le message à transmettre est tiré de Luc 2, 8 à 14. Avant d'aborder ce sujet, voici une information essentielle à savoir. Joseph et Marie sont allés à Bethléem parce que un décret de l'empereur romain Auguste exigeait que chaque individu retourne à sa ville d'origine pour effectuer un recensement. Joseph, descendant du roi David, devait se rendre à Bethléem, la ville de ses ancêtres, et Marie l'a accompagné, ce qui a mené à la naissance de Jésus dans l'étable. C'est ici que la prophétie s'est accomplie. On l'appelle aussi Jésus de Nazareth, parce que Nazareth était la ville où il vivait. Voici, chers frères et sœurs dans le Seigneur, les 3 messages de Luc concernant la naissance de Jésus en ce jour de Noël 2025. Premier message, le pain de vie. Bethléem, la ville de naissance de Jésus, signifie maison de pain, en référence à la richesse agricole de la région qui produisait du pain en abondance. Jésus est né à Bethléem, la maison du pain, car cela symbolise prophétiquement qu'il est le pain de vie et le Messie qui nourrira son peuple spirituel. De nos jours, le fait que Jésus est le pain de vie n'a plus d'importance dans la vie des chrétiens modernes. Certains osent substituer la Sainte Seine par leur programme personnel ou familial. Est-ce que Jésus est vraiment notre pain de vie actuel qui pourra nous rassasier spirituellement? C'est une question qui mérite de réfléchir alors. Deuxième message, l'importance de l'humilité. Matthieu met l'accent sur la visite des les rois mages, tandis que Luc met l'accent sur la visite des pauvres et humbles bergers pour montrer que la bonne nouvelle est annoncée aux exclus, aux humbles et aussi à ceux ou celles qui ne méritent pas, qui ne mettent pas dans leur cœur
la vaine richesse du monde. La naissance du Sauveur révèle que Dieu est proche des marginaux et des démunis. Alors, leur vie dépend totalement du Seigneur. Mais pour ceux ou celles qui s'attachent à la vie sur terre, ils sont riches. Ils ne manquent de rien. Ils n'ont pas l'intention de rechercher le Sauveur né, car l'orgueil, contraire à l'humilité, domine dans leur cœur. La naissance de Jésus ne changera jamais sa vie. Troisième message, Noël est un jour de gloire et de joie. L'annonce de la bonne nouvelle venant du ciel par les anges apporte une grande joie aux humbles. Les bergers ont décidé de rechercher le lieu où le Sauveur est né. Après avoir vu la naissance du Rédempteur, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, et qu'il était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Luc 2, 20. Par conséquent, Noël n'est pas la joie des enfants seulement, mais c'est la joie de toute l'humanité. Donc, toutes les fidèles, tous les saints doivent louer avec joie la naissance de Jésus. Louons Dieu avec joie de tout notre cœur, chers bien-aimés dans le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen.